Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny manam-pahaizana anankiray manao hoe rehefa lava loatra hozy izy ny hohontsika dia izy no tapahana fatsy ny ratsan-tanana. Dia mitovy tahaka an'izay ihany koa eo amin'ny fiainana. Rehefa lava reny ny olana sy ny tsy fitovizan-kevitra eo amin'ny sampin'ny Islamo, dia ilay olana sy ny tsy fitovizan-kevitra no tokony tapahana fa tsy sanatria ilay fihavanana sy ny firalahiana. Izany teniny manam-pahaizana izany dia misy lesona lehibe eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary tafiditra ao anatin'izany avokoa ny lafim-piainana rehetra. Na eo amin'ny piraita-po, na eo amin'ny mpihavana, na eo amin'ny mpiara-miombonantoka, na eo amin'ny mpirahalahy, na eo amin'ny mpiray vodi-rindrina, na eo amin'ny olona samy amin'ny moske anankiray. Rehefa misy ny tsy fitovizan-kevitra na misy olana madinidinika izay mety hitarika makany amin'ny fisaraham-bazana, dia ilay olana no tapaho fa tsy ny fihavanana eo aminareo. Satria voadidy antsika amin'izany fihavanana izany, ary voadidy ihany koa antsika amin'ny firaisan-kina sy ny fitambarana, ary fanampiana eo amin'ny piraita-po sy eo amin'ny mpiray finoana. Ka raha sendra misy olana dia tapero hatreo ny olana fa tsy ny fihavanana no tapahana. Tadidio tsara fa ny fiarahana hatramin'izay dia tsy maintsy misy foana ny tsara izay nifampitsinjovantsika tao anatiny. Tsy maintsy misy ihany ny tsara izay niarahana. Ka miteny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala mazava tsara ao anatin'ny Qur'an manao hoe wala tansawul fadla bainakum, ary azadino ny soa izay nifanaovanareo. Izay soa nifanaovanareo izay no tokony hanapaka ny tsy fitovizan-kevitra sy ny adiady madinidinika, fa tsy sanatria ilay ady madinidinika no manapaka ny soa izay nifanaovanareo na ny fihavanana izay misy eo aminareo. Raha sendra misy amintsika tezitra na ihany koa nalahelo be tamin'ny zavatra izay niseho, dia mananjo izy 3 andro tsy mifandray no tsy mamaly an'izany olona nahatezitra azy izay. Fa rehefa tapitra ny 3 andro dia tsy maintsy miverina izy mifandray sy mifampiresaka amin'ny olona izay nahatezitra azy, eny na dia zavatra lehibe nahatezitra azy, dia voadidy izy mifandray amin'izany olona izany araka ny voalazan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary tadidio ihany koa fa isana alatsinainy sy alakamisy dia miakatra any amin'ny Allah ireo asa soa rehetra izay nataontsika nandritra ny herinandro anankiray. Afa-tsy ny asa soa izay nataon'ny olona anankiroa izay nifandrafy, tsy nifampiteny, tsy mifankahazo nandritra ny fotoana maro. Dia teneny ny Tompo Allah amin'ireo anjely hoe avelao izy roa aza hoentina miakatra ty ny asa soa izay ataon'izy roa, mandra-pifandraisana izy ireo, mandra-pilaminana izy ireo. Ka tadidio raha ohatra ka hoe efa mandeha 2 taona na 2 volana tsy mifankazahoana tamin'ny olona anankiray, dia mandritra an'izay 2 volana sy 2 taona izay ny asa soa rehetra izay nataonao mijanona eo aminao tsy miakatra any amin'ny Allah. Ary raha sendra ndosy ny fahafatesana ianao mandritra an'izay fotoana izay, dia tadidio tsara fa fatiantoka ho anao izany. Ary mifarana ny mpaminany ny teny manao hoe ny tena tsara indrindra amin'ny olona izay tsy mifankahazo anankiroa dia ilay mandeha miarahaba voalohany sy manao dingana voalohany amin'ny fihavanana. Ka raha tianao ho tsara manoloana ny Allah, raha sendra misy tsy fitovizan-kevitra amin'ny namanao, dia ianao manaova dingana voalohany miarahaba azy, manaova dingana voalohany miray hina aminy, manaova dingana voalohany mifankahazo aminy, fa ianao no tsara indrindra eo anatrehan'ny Allah. Ampandefero ny ambopody diso toerana fa ny fihavanana ny zavatra tsara indrindra eo anatrehan'ny finoana Islamo. Izay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime
fa mbola betsaka zavatra izay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.